sy mitana lahelo aminao James. Sady za koa niaro anao foana. Ianao raha teo raha injanako. Ako tsy hijanony eto hoe na mifofonata azo efa tsy laitra ienana. Omeko ny Mahery izy ianao miaratsara zako Mahery izy. Malaelo anazy le sa. Zay indray nareo. Vao maheno ny anaran'i James zany dia ohatran'ny akoho voakapoka ohatran'io. Efa elana James ny sitako e. Iny vao tonga tany iny dia lasa indray. Miala tsiny ary volana. Miala tsiny fa tsy zakako ny mieritreritra ny zavatra vitan'ny James taminao. Zavatra efa inaly le zanakira tsara iny any amin'ny tantanan'ny hotely amin'izao. Tsy haiko aloha ny hevitra misy ramarina fa za manokana aloha tsy resy lahatra amin'izany. Meti na tsy mety yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa tena tsy napoziko mihitsy ny ohatran'izao nefa raha no fiainanao. Fa ny andatsany mihitsy ve ny atongavany tony aty? Za aloha tsy mieritreritra an'izany fa tsy haiko izay fandraisanao anazy. Ay, kanefa dia ianao no nahatonga an'izao. Fa za ahoana? Ina moa ny hidirako amin'ny afera malotonao? Raha nolazainao aty voalohany ny famarinana tsy ohatran'izao mihitsy ny fahavoazako. Marina inona angana andrasanao aty amiko? Ny amin'ny Nars James ako. Zany hoe raha fantatro amin'ny aloha fa zanako naly dia efa izy ny nataonao sorona. Aza miteny foana sorona ahoana koa. Fitafizany ny marinako. Raha tsy tonga James dia efa matinao naly. Olona varotany James atsangatsama manoranao fotsiny ianao. Tena tsy hiova mandrakizay ianao raha tsara zaka. Efa zao ve manjoanao aty dia mbola mavita mandainga ihany. Ny lasako hatramin'izay ara tena mampisalasala sy mampiasa ny saiko. Fa tena inona mihitsy ny tena tianao lazaina raha soa? Ninjehan'ny eritreritro mafy hatramin'izay tany namitahako andray ny naly. Fa ankehitriny fantatro ny marina fa fandraikirekena fotsiny kaina tonga andray zavatra ireny. Mba fanadiova-tena sy fandamina-tsaina fotsiny. Satria za molamola ohatranao. Fitahanao rangara inaly a. Ka ninona koa teneninao e. Dia tadio tsara fa tsy filazako ny marina tany amin'ny James na tonga izao fahavoazanao izao.
sady zao koa valina tao e marina nge tsy maty e vola fa inona mbola ataonao aty tsy ampy anao ngana mitehanao amin'ny fiainako hatramin'izay tsaro za moa maninona ndry ny filandratsinao tamin'ireny fotoan'ireny a nampatonga ny fiainako ohatran'izao filao zany ho any efa fiainam-baovao zao ny ainantsika efa James ao kely olona vofongy ty alohandry ty ie fanavotanao fiainanao no nanam-pitehanao ny ena tamin'izany andro izany a ok'izay zany ho ahy tena mifona na zary ny manenona tamin'ireny zavatra vitako ireny fa inona nytendry ataoko ary mba andrenako an'ireny tsy nentina ataoko ireny tsy miandry tambiny avy aminao a fa nametrehitra an'izany zavatra rehetrarehetra izany ara no mankarary ny loha akory James a zay azoe mbola misy zavatra tadiavinao ankoatran'izay nga saika hitady aninaly aho nalo zao mbola tsy ao fa mbola lasa mivoaka any dia mety ho ela ve izy ny any tsy fantatro izay fahaelany sy tsy fahaelany any fa raha ohatra hoe misy resaka tianao ho tenenina na hafatra dia afaka apetranao aminahy fa tsy manino ka tena mila miresaka amin'ny vatana mihitsy any e ay dia ndraso anazy ary izany fa zao sa dia mba afaka miresaka mitokana amiko aloha ndria fa tsy efa tsika senao rery ve no miresaka eto izao sa mbola inona konkoa ny fitokanana tadiavinao amiko ka efa tsy vita zao tsony resaka momba ninona ary izany resaka tianao resahana amiko izany rehefa any izy fantatrindry izao no teneniko anao James a za rebirebenao amin'izany a mbola be dia be ny asa tokony ataoko sy ny zavatra sahaniko ato zay indray volana izay e ao fa teneniko meloana indria miantso aho dia tsy manapoka be aho fa teneniko meloana any izay zany fa za tsy mampanantenanao hoe tsy maintsy ho afaka amin'izay fotoana omenao anazy a veloma tena hatramin'izao kosa ve dia mbola tsy tonga ihany le entana efa nafarana ka ilaina maika be ilay izy izay andray événement amin'ny herinandro tokony efa tonga le entana tamin'ity herinandro ity zao e ela be zany fa ataovy tonga amin'ny herinandro le izy latsinainy dia efa ataovy tonga fa tena sahirana be zay ato zay dia efa mantoko ny fiara-miasa aminareo zay taiziny eny tany am'raha tsara zaka fa inona ihany mbola ataon'ny eny any fa inona moa ny adosoko amin'izany rinaly efa reny ve ny zavatra nataona antsika dia mbola mandeha mandadilady any amin'ny any ianao ka tiako ho fantatra izay tena ao anatin'ny sainiko hoe inona ny mahatonga azy manao zavatra tena grave be ohatran'ireny zao roneny a raha mbola tia neny ny fanerasera amiko a dia tsy ilaiko tsony neny mandeha makany amin'ny any inontsony koa moa ny ataoko any e olona tsy ova mandra-pahafatiny iny tsy maintsy misy toetra foana dia inona indray zao nolainga ny teneniny tany inona ny zavatra miforoniny tany tsy miaikatra amin'ny farany mihitsy izy hoe nanao ratsy na dia efa nandray ny sazany tany ary ay mbola manadio tena any ihany efa reny ny zavatra natao mbola mahita marinana tena ihany nga vitan'izany izy zao tsy nanao sorona izany fa James amin'ny mamorona dia mandainga amintsika lehilahy tsy vanina tsy matahotra an'Andriamanitra dia mbola mandaingana izany ihany koa
za zao natony an'izany dia mbola samy mandaika ihany izy matesa faingana. Efa manaona ny fahasalamanareo zao efa mba metimety ratsy ry sia fa mbola misy 4 andro vao mivaly le analizy miankina amin'zareo iny fa miantso iny zareo raha vao mivaly le izy reo manko ohatra ny hitako mivalabalaka ihany a reradraraka mihitsy fa tsy natory aho tamin'ny alina fa tsy maninona zany aka normal tsara sao dia mba tokony anontaniana le dokotera mitsabo anareo hoe inona ny antony mahatonga zany tsy mahita tory zany sao dia sanatria zany fambara zavatra hafa efa teo izy tamin'ny maraina nijery anahako teo ka tsy maninona mihitsy aho izy fa mila matory aloha fotsiny isan'andro fa saika ny tany ansia efa niresaka tamin'le namany sivy izy avy tany mihitsy aho fa tsy tao le re fa za mieritreritra aleotsika tonga dia miaraka mihitsy mandeha makany tsy mety ho azy zany fa dininao ve nyresaka mifanaovantsika farany tsy adiniko ka fa azoko antoka fa tsy olana ao antsika mihitsy ho fandehanana zao izy ry mila miresaka mazava tsara aminy mihitsy aloha ianao tsy mampaninana mihitsy a miantoka hotely ifampiresahanareo milamina tsara mihitsy nyresaka rehetrarehetra zay vao mialo anareo mety zany tsy olana zany ohatra hoe zany mampilamina azy sainaoko zay Tsara Eto. Nalo. Fantatro mihitsy fa tsy amela rery aty. Fa dia davinao hijanona aty araka aminao Le mamangana eny tiako lazaina RC. Fa tsy afaka mihitsy raha angano foko raha tsy fanaritava aminao Angamba mbola tezy tamiko se. fa tokony ho faly aminao zany Eny tsy mametsy ny anse aloha nefa tsy afona rensiany zany atezerana be an'izay zany raiko aza miteny an'izany ty masoko eto akory ianao fa ahoana kosa tsy manana fahatsehany zahy ka tsy manana mihitsy koa raha angano mety aminao so dia mba mahafiroatra kosa zany tenyse zany fa firy ny zavatra vitanao tamiko moa zany alenao namono toy izay amototra andreo renanao reo fona mory efa resy efa niova inona koa zany eo alenao nangaty nanavitra ny arenanao toy izay ny nanavitra tsisy nanahinao anakory fona mory fona mariny fona tsy vaniny mpamon'olona efa voapolofo koa zao fa ianao no namono ny raiko ray nady tsy mahatena ianao tsy vita ny nangalarinao vadiny fa mbola novonoina koa izy aza dia mba ilika ty amiko dolo kosa ry zay ny eroka fa nisy koa ny mba ndraikitra natondren'izay tamin'izany zara ngaty mily fa nanisy ary zany mbola fananarotana nataonao azy ihany
eny nanadala azy fa tsy nanery azy kosa aloha sitrapo ny rahany tamiko manosaky raha soa ga ianao rery ny ato ry zaka tsika sainao rerika masamanany any fa raha ataoko resaka matotra be am'izay zay manahirana ny misy mahita am'izao inona ty tatesy ty tsy misy afatsika sainao reraka eny ato e tsy anampy anao tsony ara zao ny ataonao ka aza atao an'io bizo kely aloha etsoko fonjao ianao a gato misy mahero zany tsy anatra kory ny tondranao anaty fa ho firafirainao fotsiny zao no teneniko andre aza madositra ohatra mimoy ka zao no nasaiko andre aza raharaha zany ny avy anirandry miaraka amiko tsy reny fa manahirana sao dia fantatry minona ny arinao dia maninona nika tsy te hiada inona koa ny fiatanana am'izao andrasy kely ary aloha reo volamena reo hoeto andry any reo mbola betsaka aloha reo raha meko andry araha vi biso kely am'izay aloha e io zaho kely am'seo tsonanay zay ho voalohany aiza miparoa zany any no faroka hitanao zany nararotinao tamin'ny fahantrana izy eny zany tsy mandany atsoko e dia zao zany hoe mizaka mivokatry ny nataonao fa maninona raha tsy rainalo ny raiko fa enao fona mozanako a fona sombony aiko a efa zao fa ny zavatra zakaiko te mbola ampisaina lahelo zay ihany e aiza hoaizany zany ny zava-doza vitanao hatramin'izay e fona ho ahy fona mariny mbola sarotra be zany raha am'izao aloha tsy maninona tsy maninona vaindrazako ny famelansy ahy velomy ianao ka naly a inona fonina ny vary zay a na ho an'se fotsiny any aza tsara zany fa ataovy ho an'ny tenanao aloha voalohany indrindra mariny zany fa mampio aloha ivoakato meko anao aloha ny mahereza fa tsy mba miangavo bory zay marina sy anisy zamba mba fanatenako e ka natehanavitra anao ary a tsisy ninona azoko atao ady amin'ny fanjakany io dia izy ny mandidy
ahoana ke naly nga mbola tsy nandalo teo mbola tsy nandalo teo mihitsy izy honoa mamanaly ianao sao dia azoko indramy mavetivety indramanao iny zany zany fa misy fivoriana mikasika ny hotely maika be dia nefany naly le mbola tsy tonga dia tsisy olona miambina mihitsy ato dia izay no mba indramako anao raha tsy mampaninina tsy maninona ka misaotra ary za mba montsy fivoriana maikako misaotra betsaka mamanaly a tsisy sorana fa tsy mijanona ela be amin'ny fotsiny ndriva za tsy milala izay bisy ba mity azy ty a aza matahotra fa mety vetivety a dia tavaverina eo atsaniko aminao ty izany ok ie mastoa masotoandre Tsanta fa matinho. Tsanta. Tsy afaka mijanona ela be aty a. Mbola be dia be ny zavatra ataoko. Volana. Ifona andriany tena ataony nangatahako an'izao feonantsika izao. Tena maninjika be anany ny eritreritra tamin'ireny zavatra nataoko ireny. Raha mba tamin'izany fotoana izany manko ianao James ny tonga saina amin'izao fiantsika izao a. Mety tsy ohatr'izao mihitsy na ny fiafaran'ny tantaram-piainako. Dia angataka tsotrano amindriko a. Anova fiainana vaovao a. Maninona? Tena loatra ianao ty James a. Tsy hiova tsony. Tsy maninona fa zakaiko izay vavan'olona any. Raha ohatra hoe izay ny sazy ao anaty amin'ny nataoko ireny. Eny e, afaka ny anao inona tsony koa moa. Zavatra efa raha miraraka tsy azo raofina tsony izany. Tsy manana lahelo amiko tsony izany re. Inona moa James ny tombontsoa tokony ho azoko amin'ny fitazomana lahelo anao? Efa namelanao a. Fa hono a, dia ianao zany taiza foana nandritra n'izay fotoana ela be izay. Otry, arina nataony eny ato fa lasa izy volana. Ahoana? Ny andriananao teo izy fa misy zavatra maika be hovonjena dia tsy andro ianao dia lasa izy. Tsy azo kokoa zany. Ka hoe misy taratasy momba ny hôtel réglé no ny ivelany any. Dia ny andro izy hoe ianao ny andimby anazy dia kanjo ela be loatra ianao dia tsy androny dia miangaviana mba hipetraka eto. Inona koa raha izay nataondry volana izany? Misy olana nga? Tsisika fa tsy andraikitry volana izany miandraikitra serasera ny ivelan'izany. Izany ve? Ie, nandraikitra nomeko azy dia mandray olona eto dia izay ihany koa mba hoe hitako voafehako. Tsy haiko indray aloha izany fa rehefa tonga eo izy dia miresana reoko. Ianao azy mba fiangaviana fotsiny nametraka anahy dia izay no mipetrahako eto. Ahoana nefa milamina tsara ny ato? Milamina tsara ka. Ay, efa tonga ve le anao réservation mandritry ny telo herinandro ty Rajofera Félicien? Le ao amin'ny B29?
efa tonga ndresaka tamin'ny matomizely volana teo izy ay tsara kosa dia efa ranao paiement ve tsy haiko izy hoe nandoa vola ve sa ndresaka fotsiny aloha zareo fa tsy haiko ay tsy manina fa loatra fa jereko rehefa avy eo na tsy alohany ary tsy manina satria lavalava izy tsy na mipetraka eto dia mety amin'ny farany vao hoe alohany so misy zavatra ataony neny aloha fa tazomiko eto koa neny efa tonga ianao monsieur directeur fa alao aloha za andeha misy zavatra ataoko any ambony tianeny ty atao avy aminy moko andao rery mamana directeur alefaso dia aseva maka ty parany maka lety boisson eto fa tena mibahatoerana fotsiny atoko eny toko zay tena efa saika maty ary volana fa naninona ry James nataony raha tsara zaka sorona andriamanitra nentiny tany androrona mihitsy dia tena efa nalatsa dra mihitsy hoe izay ny takalon'ireo arena be an'ireo tena tsy matahotra an'Andriamanitra ilay raha tsara zaka sady amin'izay zanaka nateraka izao dia atao an'izany tena mbola tantara lava be koa iny amin'izany nefa indray ty mbola maika ie maika mihitsiny mamanaly rery izao nataoko ny ambinao amin'ny hôtel ao nefa ny angery James mbola te heno be antoy an'ilay tantaranao ahy eny azotsika toizana foana izany amin'ny fotoana manaraka fa ny azoko lazaina ndry fotsiny aloha izao dia tsy zanakiraha tsara zaka tsy izy ny raiko zany ve fa mba aiza marina izao mbaly tsy fantatro angamotsy hoe izy ny nakandrito ao amin'ny hôtely ie izy ny nanavitra natao fa tsy zakany loha anao no mieritreritra hoe viravirainao dia naleo ny nandeha volana mety tsy eo anantsontsika raha tsy ela be tsy fantatra ny ariana any fa mampamangy eo aminaly fa andeha ho aiza ianao dia hitsabo ny raiko fa iza marina zany no tena dadanao ty any izy any raha manana fa marary rain izy dia tsy maintsy mbola mila tsaboana any an-dafy dia nareo zany efa nahita olona n'olondray any raha ny fahalalako an'ireny manko ny hoe rehefa misy olona marary an'ireny dia tsy mety mihitsy raha tsy soloina tsy maintsy ny ray ankoray ny afindra aminazy dia raha maninona any ianao dia ahoana tsisy maty tsy amin'ny androny izany ry volana izay marina angako raha ho faty ve ianao tsy efa maty tamin'izany nataony raha tsara zakanao izany Santa. Efa nanao ondry. Mbola resaka be izy sady fa maninona rangiboko marary be. Dia aloha fanafody hoany. Misy diteko. Ay. Moramora. Za matao ohatra nefa tsy manana intsony izy ny dokotera.
dokotera fananina nga za saiko fa ndrefa tsy natsara tena tare tambary ny hitako tena natsoko dokotera zay ka vao tadidiko tena marary be lesy ankimiko ary to Tantara ny anjera mafy be ondry dia afaka olo le zaza maty fesany sanakory marizy oka moa izay rezany ina tsolesany zavatra anteneko za mitena izany moa e fa ina loatra lasa ratsy nataoko tsisy an'izany fa lahatra zao any e sady indri mila mandamy-tsaina ka nahitrem sara fa zao ty anatsony fa maninona iny zavatra iny le lesiny zavatra nampifamatotra anay sy James e eritreritry indri zany fa tsy voatery ho marina ka aiza ry zao rehefa nampanantena izy ho avy dia miandry aloha ny anjarantsika mangina moa fa aza manao an'io e dia ahoana koa zao fomba ilazako anazy an'izao aza matao ohatra indri alefa zany teny anazy dia amin'ny fomba ahoana tsorona aminazy fotsiny marina mba lazao anazy teny zao za mariza so dia eritreritra zavatra fandray izy alefa hiakatra ny Tananarivo aray dia tadaviko izy dia oka moa izay mangina amin'izay mangina Tantara Allo volana fa aiza ianao aty ay zany mijery anao any amin'ny birao tsy any ianao mijery anao aty amin'ny chambre tsy aty ianao itoarinanao ito ianao fataiza indri mbola nisy zavatra nalamiko kely makasika ny hotely nga misy olana ka tsisy olana tsy andraikitra koa nge zany e zay mahagaga ny tena marina naly avy nona tamin'ny James James ie inona ny dediavany anao maninona raha tonga aty izy miresaka aminao fa tsy mandeha mivoakana efa tonga teo mihitsy ary iziko tonga aty izy dia tsy mba nitady akory nitady anao ny tena natongavany teo fa tsy tratrany teo ianao dia izay nampatonga anazy hoe iona aminahy ndry kosa tsy niteny an'izany kina moa no tenenako anao eo fa izy ary tsy nametraka hafatra ho anao fa tsy maintsy miverina eo hony izy fa ianao mihitsy na ny tiany ho resahana ka tokony tonga aty mihitsy izy raha izanyko tsy haiko aloha izay zavatra hitadiavany anao e fa angataka fifonana tamiko no nitadiavany anahy ay kosa ie
Sady izy no mety elaela mihitsy vao ho tonga aty indray fa ndeha tsabo indray. Rainy? Rainy izy? Tsy haiko izany raha manana izany. Tena mbola tsy nahenao an'izany a? Fa za koa mino hoe mety ilaza an'izay ny tediavany ianao maika teo ngambany. Ngamba? Dia aiza izy nandeha tsabo an'izany rainy izany? Any an-dafo hony. Alamina amin'izay ny sensery James. Fa ahoana? Efa mivaly daholo ilay analizy nataoko rehetrarehetra ireny. Vaovao tsara kosa izany izy mianaka. Ie. Dia efa afaka mikarakara ny taratasy rehetra amin'izay izany zaoko. Tsy efa voakarakara ny monsieur ndretsa mialoha daholo ny rehetrarehetra? Ny amin'iny indray makasika an'iny aza matahotra nareo mianaka fa efa milamina be. Ay, misaotra an'izay. Fa tsy mbola problema be hoe mikarakara an'izany marina aloha nafantatra olona izay fa tena sahirana vao navita. Aka. Tokony tsy ohatr'izany kosa ny aka. Ny ange urgence sanitaire. Ay marina mo. Izay zany. Ataovy daholo ilay dossier rehetra fa alaiko aminao rehefa avy eo. Eny tompoko. Izay indray ilay tompoko. Maritsy. Fa inona ny ataonao aty? Ao volana. Fa taiza foana ianao? Eo ianiko. Sahirana kely fotsiny. Le ianao mifamaly tamin'ny ramose iny izao no nahitako anao farany. Ary nanahoana marina toy an'iny? Memenina fotsiny izy. Ianao nge tsy azo tenenina mihitsy koa tamin'ireny. Ka za nge tsy maniany nanao an'ireny. Matoa zany teny dia tena nataoko iny. Eny e, tsy nianiany ianao fa saingy tsy matotra. Za nge efa niteny anao tamin'ireny fotoan'ireny Marija hoe izay olona te hamoaka ana ato aloha dia mila manefa antrosako amindra tsara zaka e. Eny e, za koa nge tamin'ireny ohatran'ny sasa fotsiny dia niteny tamin'ny fotsiny. Filao any re zany fa zavatra efa lasa koa. Fa indrimara zany zao efa afaka amin'izay satria efa nigady ilay olona nagadrandriko. Azo lazaina hoe izay aloha e. Fa nga misy olana hafa? Mbola tsy hitangera Marisa hatramin'izao izay misy an'ilay ray aman-dreniko e. Fa nareo ve aloha efa nanao fikarohana? Tena efa nanao izay. Efa lany haiko mihitsy ny arany. Zao tsy fantatra zareo hoe mbola velona ve sa sanatria efa maty. Ny saina aloha tsy alefa lavitra be ohatr'izany. Za sura hoe mbola any azy zareo fa mety hoe findra toerana fotsiny. Engany ka izay ho lazainao izay no misy. Toy izy fotsiny aloha ny fikarohana azy. Za sura hoe indray andro any nareo tsy maintsy mbola eona ihany. Saotra betsaka Marisa. Tsisy saorandry zany fa James velo ao. James? James ve zay ry Marisa tsy efa lasa? Vao eo, sa efa ela? Andeha any an-dafy zaniko, tsabondray noony. Efa lasa ve? Ie, fa efa niteneniny anao ihany zany momba izany resaka izany. Eny e, efa niteneniny anahy ihany ilay izy fa tara loatra zaniko. Ie, sady mety aharitraritra mihitsy hono izy ny andro raha ny filazany. Dia efa homanidiny izao izay zavatra mety ilainy sery James fa efa monomokomona départ tsika io. Fa saika nyteniko ny James fotsiny hoe na rano tsy atsaka sy andavany mihitsy ve reny toromarika rehetrarehetra no meny dokotera reny? Ohatray, amin'ny atsipiriany mihitsy narahako tsara
tsakany sy andamany. Misaotra ny sery aloha am'izay. Ny amako no mampatahotra anahy fotsiny sao dia sanatria misy zavatra tsy tomombana dia antsika vao hita olana indray. Sady vitsy ny olona afaka manome raina tan'olona zany James a. Indrindra mety hanome izy fatambazana vola be koa. Izay indrindra izay mahatonga manantitrantitra ilay izy dia mbola eto tsika. Eny e. Fa dia andeha kely vetivety aloha. Andeha ho aiza? Vetivety sa ela anao? Tsy elaka. Io atao amin'ny vilona ihany zany. Ay ve. Izay zany ny siramamy fa dia efa zava-dehibe iny aloha dia efa vonintsika. Ka tia mihitsy ry ny zavatra efa nandrasana hatrany izay. Misy zavatra tsy mazava kely amiko volana. Inona tsy mazava aminao? Ny momba anao sy James. Niteny ianao hoe naola James tamin'izany. Zavatra efa ela be nge zany e. Ianao mbola tsy tonga tato kory ary. Dia ahoana zany ny fivorisana sy James atao aorianan'izay ka? Tsy azoko ny tianao atongavana. Ka raha ny tokony ho izy anie zany dia tokony hankahalan'i James ianao e. Kanefa tsy izany mihitsy ny zavatra nisy tato. Amin'ny fomba ahoana morina ny tokony hankalako ny James na dia tezitra be ohatrin'inona ary a? Izany ke tato mpiasa kely tsy afaka nianao nin'inona e. Ka na izary aza. Za zany tena nieritreritra tamin'ireny tena niaraka mihitsy ianao sy James. Tsy mahateny ianao satria marina ny teneniko e. Naly a. Sisy afa-tsy James a. Ny olona afaka nanampy anahy ahafahako teo ambany ziokandra tsara zaka. Dia natao sorona ny vatana. Ka rehefa azony daholo ve moa izay zavatra nilainy taty amiko tsy mba hitady ny tombontsoako manokana kosa? Dia inona zany ny tombontsoa azonao tamin'izany? Izy no nampiana an'ireo asa-benam-panaovin-dra tsara zaka anahy. Dia izy konkoa mba manampy anahy mitondra anahy amin'ny voankato satria za nge tena tsy mahazo ny voankato e. Fa ny tena tsy arovako anazy a dia ilay izaho nentiny tany ambanivohitra nandeha nitady an'ireo ray aman-dreniko. Sady hitanao koa nisy fotoana tato mifamaly be mihitsy izy mianaka. Dia efa nentiny James hoe andeha handositra izay roa. Dia tsy verina intsony. Fa ny fahenoiny hoe tonga tato ianao a, izay nampahatonga anazy miverina indray. Tsy azoko. Ka izay e. Fa tadidinao ve tamin'ny voalohany ianao vao tonga tato? Dia James ange tena anisan'ny olona tena nanizingizina hoe zanak'iray tsara zaka ianao e. Tadidiko ka. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety se na fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery noatrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao